ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika ry avako malala ny asabotsy fahavalo volana aogositra ity dia manono ny fifalian'ny tompo amintsika ny tokantrano ary mamangy antsika milala amin'izao mofinaina voalahatra ny sampana sevolelahady FJKM izao. Ny mofinainantsika io araky ny fandarana dia ny filazantsaramasina araka ny marika toko fahatelo ambin'ny folo. Marika toko fahatelo ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahadimy zany ary ajanontsika na mijanona hatreo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Marika toko fahatelo ambin'ny folo raisina andininy fahadimy ajanona andininy fahatelo ambin'ny folo. Anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza taminy hoe mitandrema fandrao isy hamitaka anareo. Fa maro no ho avy amin'ny anarako ka na hoe izany no izy ka maro no voafitany. Ary raha mandre ady sy filazana ady ianareo dia aza matahotra. Tsy maintsy hisy izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy rohorotany any amin'ny tany samy hafa, sady hisy misary. Izany ny fiandohan'ny vahoaka. Fa mitandrema ianareo. Fa atolotra amin'ny sinidiona sy okapohina ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no niamika ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo izay holazainareo. Fa izay teny omena anareo amin'izany ho zany no lazainareo, fa tsy anareo no teny fanofanahy masina. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahy no amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana nohitra ny ray ny aman-dreniny ka hahafaty azy, ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity filazantsara masina araka ny marika toko fahatelo ambin'ny folo ity dia faminaniana na fampahafantarana ny hitranga amin'ny fiafarany zao tontolo zao. Ny siansa riavana dia amin'izay ampianarina antsika ny an-tsekoly na ampianarina ny ankizy na ny anarantsika tany an-tsekoly na zay vakitsika dia manaiky fa misy farany ny zavatra rehetra ary izao hita maso zao dia misy farany. Tsy maintsy horava zao hita maso rehetra zao. Ny fotoana ny siansa omen'ny siansa fotsiny no hoe mbola afaka 2 tapitrisa taona, 4 tapitrisa taona vao angino io masoandro io, faty io masoandro sy ny sisa rehetra. Fa ny siansa dia manaiky fa misy farany zao rehetra zao. Ny siansa nefa izay falatsika fa manapetra ny fahalalana. Manapetra ny fahalalana ny siansa izay mivoatra ny marina an'io mety ho marina raha ampitso na dia ataontsika raha hoe vérité scientifique aza. Dia ketsika fa mivoatra ny lalàna. Lalàna ny siansa arakaraky ny fahatakaran'ny olona azy. Ny olombelona izay eto amin'ity tany ity dia bitika raha mitaha amin'ny asan'Andriamanitra manontolo. Raha ohatra ka jerena fotsiny ny ataontsika hoe ny toerana misy ny tany système solaire ohatra, dia kely varavety raha dia mitaha fotsiny ihany aza amin'ny galaxie misy antsika Voie lactée. Mihoatra ny 10 tapitrisa ny kintana mitovy amin'ny masoandro. Izay na ny système mitovy amin'ny masoandro raha ohatra ka ao anatin'ny ataontsika hoe Voie lactée izay galaxie anankiray monja. Nefa firy moa ny galaxie, firy tapitrisa ny galaxie misy ato anatin'ny ataontsika hoe erana ny univers. Milaza an'izany ilazana fa bitika dia bitika ny fahalalan'ny olombelona. Ary kely dia kely ny fahalalan'ny olombelona. Ary eo ny mahamarina ny tenin'ilay philosophe anankiray
Blaise Pascal mametra manao hoe ny zavatra fantatra anke de zao hoe tsy mahafantatra na iny bitika eto anatrihan'ny zavaboary, tsy mahay na inona na inona. Ary mamperitreritra ry avako malala raha mamaky itony filazanzaraka marika itony sika fa ampianarin'ny tompo-hevitra sy saina fa misy farany zao rehetra zao. Misy farany izao tontolo zao. Azo oatra masina de efa nampianatra fa horava zao rehetra zao. Horava ary misy fahataperana. Na dia tsy voatery hoe anana fahalalana siantifika lavitra be azy sika. Siansa raha teo koa tsy manazava ny zavatra rehetra mihitsy fatatsika izany. Fa ny ampahany ihany ety amin'ny fanetretena ny ilazantsika an'izany. Mainka moa fa ny baiboly izay manazava fa tena fohy ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary amin'ity andininy fa 3 tony tena mampahery antsika ny hoe hoalan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako i Jesoa fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Raha ohatra ka jerena amin'ny tantaran'ny olombelona dia azo lazaina hoe fohy na ny vanim-potoanan'ny ataontsika hoe kristianisma aza dia mbola fohy 4 taona zany. Raha oharina amin'ny taonan'ny olombelona na oharina amin'ny taonan'ny tany fotsiny dia mbola fohy de fohy de fohy zany 4 taona monja. Mbola fohy de fohy. Dia arak'izany dia efa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo isika. Raha toa ka jerena amin'ireo famantarana maro isan-karazany. Hoe isy firenena mily firenena, isy fahoriana maro isan-karazany, isy misary, isy fahantrana, isy korotana. Fa tsy mbola zay akory ny farany. Hoe ny filazan'ny faminaniana fampahafantaran'ny tompo azy antsika. Fa azo lazaina hoe efa tsy lavitra an'izany isika, efa miaina an'izany isika. Marina fa mety tsy rehefa aveo, na mety rehefa aveo. Marina fa tsy mety afaka 10 taona. Ma mety afaka 10 taona koa, mety fa afaka 10 taona tsy fatatsika izany. Ny zava-dehibe tsy ny fahafantarantsika ny tsipria, fa ny fahafantarantsika fa efa miaina ao anatin'izany fotoana ny andro farany zany ny mpino sy ny fiangonana. Ary tokony fantatritsika fa ny fivavahana voenjika indrindra eto ambonin'ny tany, na ny olona voenjika indrindra noho ny finoana eto ambonin'ny tany dia ny kristianina. Ny atotanisa rehetra dia milaza an'izany fa ny kristianisma, na vavahana kristianina no voenjika indrindra eto ambonin'ny tany, tsy ny fivavahana hafa akory. Toy ny milaza fa tsy hoe zavatra lavitra tsika akory ny lazain'ny marika, hoe any aparany ihany fa toy ny efa milaza ny ankehitriny-tsika mihitsy ity marika toko 13 ity. Ny baiboly any dia efa nanazava-tsika Jesosy ry avako malala fa ny fitaovana hoentin'ny kristianina miaina dia roa. Ny kristianina mantsy dia araka ny fahafantarantsika azy, ny antsoina hoe kristianina dia olona mino an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy. Ny hamantarana na ny ilazanao ny tenanao fa kristianina ianao, tsy izany mamaritra maha-kristianina anao na ny fiarahamonina mamaritra maha-kristianina anao, endrika ivelany ihany ny fanananao hoe za manana fiangonana ry na za misolatra amina fiangonana ry, zay endrika ivelany, famantarana ivelany zay. Fa maha-kristianina anao dia ny finoanao an' Jesosy tompo sy mpamonjy anao. Ary ho an'izay rehetra kristianina zany hoe mino ny tompo mpamonjy azy izy, nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy izy, dia roa ny fitaovana ho soratra masina. Roa ny fitaovana izay hoentiny miaina sy hoentiny mivelona, hoentiny miady amin'ny zavatsarotra, amin'ny ratsy dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ireo fitaovana roa ireo no fitaovana izay hoentintsika miaina. Ny mpino an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina no hoentiny mivelona. Io ny fitaovana hoentiny miatrika ny zavatsarotra maro isan-karazany izay lalovany eo amin'ny fiainana isan'andro. Dia eto ary marika ry avako malala dia mampahafantatra antsika fa any am-parany ihany dia tsy maintsy hisy ny zavatsarotra lalovan'ny mpino miandry ny farany. Ary hozonkozonina ireo fitaovana roa ireo zao ampelantanan'ny mpino dia ny finoany ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainam-bavaka ananany. Ho isony izy no ny tenin'Andriamanitra izay azoniny, hoe baiboly io ve tsy marina io,
soratra nge io, fanoaran'ny toetrandro nge io sy ny sisa rehetra, na koa ny vavaka mety hoeson'ny mpino, hoeson'ny fiarahamonina izy vavaka vedy avitahinina ka ny vavaka mahafefanahinana sy ny sisa rehetra. Ary de fantatry ilay ratsy, fantatry le tontolo zao fa ny fitaovany eo ampelantanany mpino hoety miatrika ny andro farany de ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ary de ireo no ataon'izay hanadinoana azy, ireo no ataon'izay hanasorana azy eo amin'ny mpino amin'ny andro farany. Tahaky ny marary rehefa marary de fantatsika mihitsy tsy ny hoe anestesie, rehefa mafy be ny aretina de na ho hiatrika fanodinana io de asina anestesie fampatorina mba hatonga azy tsy aharo fangiry firina, na hatonga azy koa tsy atsiaro ny fitrangan-javatra hita miseho manodidina azy. De izao tontolo zao koa amin'izao andro farany zao dia manisy anestesie ny fiarahamonina ka tsy ahatsiarovany ny zavatra rehetra mitranga manodidina azy. Tsy ahatsiarovany akory fa hoe mangiry firy nge izy, efa mahantra izy fa mbola tsy mahatsiaro an'eo mahantra, efa very izy fa tsy mahatsiaro akory very, efa fantany fa tsy makany amin'ny fiainana ny lalany fa makany amin'ny fahafatesana, makany amin'ny fahaverezana fa tsy fantany akory satria asiany zao tontolo zao anestesie sainy ny fanahiny. Paoly de nanazava an'io amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny fiangonana na mafisiny tony Kolosiana tamin'ny Efesiana hoe izao tontolo zao de tahaky ny mpanompo, tahaky ny andefy sanatria ka ny mpanompo tamin'izany fotoana zany de asiana marika ny sandriny, ohatra hoe raha asiana marika ny sandriny zay marika tian'le tompony atao ahafantarana fa anazy izy ohatra n'ireny omby reny. Kanefa arakaraky ny iovan'ny tompo no iovan'le marika eo aminy, ka ny sandriny de asiana marika hatrany dorana ny vy mamay zany de asiana marika. Ary rehefa miova tompo matetika izy de mazava ho azy fa maty lay nofo satria le nofo ametrahana an'ilay marika, satria dorana foana de miova marika foana. Farany indrindra apôstôly Paoly hoe tahaky ny azon'ny vy mamay zany hoe tsy mahare marary tsony io satria efa maty lay nofo. Ary de tahaka zany no nanoaran'ny Paoly ny fiainany zao tontolo zao manao hoe lasa tsy mahare nininina tsony izy, lasa tsy mahatsapa nininina tsony izy atao amin'izao tontolo zao. Mahita fahantrany olona izy fa tsy manahitra azy zany, mahita fahorian'ny olona izy fa tsy manahitra azy zany, mahita zavatra ratsy izy fa tsy manohina azy zany, mahita zavatra tsara koa izy fa tsy manahitra, tsy hitany akory hoe tsara zany, mahita ny fahatsarany manodidina any izy fa tsy tsapany akory zany satria azony vy mamay ny eritreriny fanahy ny apôstôly Paoly. Ary de io le resahantsika hoe tahaky ny anestesie izao tontolo zao de rehefa niditra eto amin'izao tontolo zao lay ratsy de toy ny nanisy anestesie ny fanahy sy ny saina maneritreritra ny ka donto ny sain'ny olona, tsy hitantsony na ny fahatsaran'Andriamanitra ary, tsy fatantsony na ny fahatsaran'ny zavaboarin'Andriamanitra ary, tsy fatantsony na de ny fahatsarany antsoina hoe namanaza, tsy fatantsony na de ny fahatsarany zavaboarin'Andriamanitra ary. Hoy Martin Luther Andray maka nanao toroteny tany amin'ny taona 5 tany hoany de manao hoe raha afaka ny teny ny vorona sy ny biby izy de zao no teneny tamin'ny olombelona manao hoe sambatra ke ianareo ry olombelona fa sady nomen'Andriamanitra saina ianareo, nomen'Andriamanitra fahazavan-tsaina afaka mialoka rehefa avy ny orana, afaka miaro tena rehefa tonga ny zavatsarotra, sambatra nareo raha mitaha aminay zavaboary hafa. Ary de to mamperitreritra zany toroteny Martin Luther zany hoe ndraindray ny olombelona tsy mahatsapa ny fitahina sy ny fahasoavan'Andriamanitra apetrak'Andriamanitra amin'ny fiainany. Ny tsy ananan'ny olombelona ihany no ampitsiriritiny zao tontolo zao azy, fa ny zavatra tsara eo aminy tsy hitantsony satria efa azon'ilay anestesie izy, zany hoe fa lasa jambany masony. Zao nefa revako malala Jesoa rehefa tonga taty amin'izao tontolo zao de nanafaka ny olona tamin'ny fomba fijery io, ka nanokatra amin'ny mason'ny olona ka nahatonga ny olona nahiratra nahita hoe aive zakay tsy tokony ho zao ny fiainako, va iakay sambatra manana an'Andriamanitra, lasa napisy heviny, napisy sensa, hevi-baovao ny fiainan'ny olona Jesoa. Zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny hoe raha misy olom-baovao, raha misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Le olom-baovao de lasa hafa mihitsy ny fijeriny, tsy mitovy amin'ny afaka tamin'ilay toromason'ilay anestesie izy.
lay ataotsika hoe lay fatorana zao tontolo zao lay nahatsambe anazy ka lasa miova ny fiainany lasa tsy lay zao tontolo zao tsony no mibaiko azy fa fiainana hafa mihitsy fiainanao amin'Andriamanitra de hoy Jesosy manao hoe vokatra zay de ho alan'izao tontolo zao nareo noho ny anarako satria lay anaran'i Jesosy lay finoanan'i Jesosy no nanafaka ny olona de ho alan'izao tontolo zao ianareo. Le afaka malala tsy ahagaga zany raha ohatra ka ho alan'izao tontolo zao isika satria tsy naman'izao tontolo zao satria tsy mitovy fijery amin'izao tontolo zao. Itsika tsy miady am'mpanota akory eto amin'ity tany fandalovany ity tsy hoe akory satria alan'izao tontolo zao tsika de akala olona tsy zany tsy fomba mpino zany. Mpino de natao izara fitiavana mety makahara atsika zao tontolo zao na ny fiarahamonina na ny toejahatra maro samihafa fa tsy tokony ho latsaka ao anatin'izany isika fa marika ahafantarantsika fotsiny fa ny mpino de mety andalo fakalan'ny fiarahamonina azy zany. De hoy Jesosy manao hoe ny valy teny de ity tazony ihany ny tenin'Andriamanitra iainy ihany ny fiainam-bavaka fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Arakaraky ny aretanao ny aretatsika amin'ny finoana amin'ny tompo amin'ny lalan'ny vavaka sy ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra no avonjentsika ny aitsika fandalovana ty tany ty fandalovana ny eto amin'izao tontolo zao fa tsy mba tianao angany hoe itenena ny tompo aminao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao de manana ary faharetana le afaka malala. Fa ny faharoa tsika de manao hoe tsy hoe mitovy tsy hoe lay amin'ny andro farany de hitranga le fahakalana noho ny tsy vity vim-pijery tsy vity vim-piainana fa izao koa lay anaran'i Jesosy Kristy tompo lay mahampino atsika le afaka malala de tsy vitany hoe fizohona ihany a mahampino fa tena fandresena mihitsy fanliana mihitsy ny asan'ilay ratsy amin'ny toerana rehetra zay ijoroan'ny mazava de miala ny maizina amin'ny toerana rehetra zay ijoroan'ny fitiavana de resy ny fahakalana zay mahatonga ny tompo ny teny manao hoe ianareo a ny fanasin'ny tany. Ny fanasina de tsy hoe ngeza be akory fa zavatra kely varavety tsirako tsy misy hoe mahandro loka zany a de hoe inona ny henanao aloka totokonao de hoe enombo 2 kilao de firy ny sira ataonao sira 2 kilao tsy zay fa zavatra kely varavety ny atao nefa mahamasina ilay sakafo. De zay ny sary tian'ny tompo natao sira moa nanoarany teo fa azo natao koa hoe lalivay na levure tsy mifanalavitra zany kely mandrakariva ny diky zany afaka marala de ity tsy hoe tsika zany tsika pino anatin'ny fiarahamonina tsy hoe be de be akory fa mety ho vitsy ihany ianao mety ho ray roa telo efatra dimy mety ho tsika rehetra mety ho vitsy koa nefa ny fisitsika ao anatin'ny fiarahamonina de ampy ahamasina na ampandresy ny tsara ary de vokatra zany any de halan'izao tontolo zao isika satria tsy hoe manova lay tontolo iainana ihany lay fiarahamonina ihany fa tena mihitsy a mandrava ny asan'ilay ratsy mandrava ny endrika ny faharatsiana miseho amin'ny endrika maro samihafa de hoy ny tompo manao hoe ho alan'izao tontolo zao ianareo fa satria tsy hoe satria tsy namany ihany fa satria koa mandrava ny asany mihitsy ny asan'ilay ratsy noho ny anarako tsy hoe mpandrava zany ny kristianina eo fa ny fijoroan'ny kristianina mahafahazavana azy fanasana azy fotsiny ihany de miteraka faharavan'ny asan'ilay ratsy satria tsy sakaiza amin'izao tontolo zao isika le afaka malala tsy mpisakaiza amin'izao tontolo zao de alan'izao tontolo zao noho zany le afaka malala dandrina isika fa any aparany any ny tompo de zao isy amitaka hoe azady mpanao fahagagana makanesa ty ato Jesosy aza makany raha atao amin'ny olona hoy ny tompo marika amatarana ny andro farany zany fa izao mifikira mivavaka raha hitady an'Andriamanitra ianao de midiro amin'ny efitranonao mangingina de mivavah hoe tompo za ty anao tompo za tsy miova ny vinokanao aza mandeha hoe andeha za hitady ary hony Jesosy de zakazaka ho any ary hony izy ao amin'ny efitra aza mandeha makany hoy Jesosy satria ny kristianina tsy mifamatotra amin'ny olombelona ny finoany fa mifamatotra amin'ny Kristy velona no zany de raha mitady an'Andriamanitra no de midiro amin'ny efitranonao mangingina de mivavah de vakio ny tenin'Andriamanitra de mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena sy ny fitiavana ary de izao ho alan'ny olona rehetra ianareo
ho Jesoa fa zao ry havako malala mahareta amin'ny fiainana kristianina. Ina no toetra aharetantsika reto ampamarana nampahirezana anao reto zavatra efatra reto ry havako malala. Manana faharetana amin'ny finoanan'i Jesoa sy ny fanarahana azy. Fa ny faharoa, manana faharetana amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Fahatelo, manana faharetana amin'ny fitiavanamana sy ny fitiavana amin'ny mpiarabelona. Natazany ny fitiavan-tanindrazana. Jesoa nge ty tanindrazany dia ao anatin'ny fitiavanamana sy ny fitiavana amin'ny mpiarabelona zany. Ary ny fahaefatra dia manana faharetana amin'ny zava-tsarotra izay sedraina amin'ny asa fanompoana. Raha ohatra ka ireo zavatra efatra ireo hoy itsika hoe tazomy ny finoana marina ny Kristy io, tazomy mafy ny fiainam-bavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao anatinao, iai ny fitiavanamana sy ny fitiavana amin'ny mpiarabelona dia izao. Fahaefatra dia mahareta ao anatin'ny fizahantsoetra. Mety misy fizahantsoetra lalovana indraindray, tsy hoe fizahantsoetra foana kokoa ro fiaina mpino hoe mijaly foana, tsy zany ka. Andriamanitra tsy mpampijaly ny Andriamanitra tsika sy Andriamanitra tsika tsy ohatr'izany. Hoe faly ampijaly antsika Andriamanitra fitiavana. Fa indraindray mety misy zava-tsarotra lalovana eny anelanelan'ny fiainana eny dia manana faharetana. Ho Jesoa aminao izay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Fa afaka isika. Tompo misotranao zahay fa amin'ny taonanay ianao mba haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanomponanao. Haharitra hatramin'ny farany amin'ny finoananao Jesoa velona mpamonjy anay. Haharitra hatramin'ny farany iray amin'ny vavaka sy ny famankina ny teninao. Haharitra hatramin'ny farany iray amin'ny fitiavanamana sy ny fitiavana amin'ny mpiarabelona aminay. Ary haharitra hatramin'ny farany iray na eo azany sarotra lalova amin'ny fanarahana anao. Ho alan'izao tontolo izao zahay satria tsy sakaizany. Ho alan'izao tontolo izao zahay satria tsy mitovy fomba fijery aminy. Fa nefa ny valy teninay amin'izao tontolo izao Tompo dia ny fitiavana anao Andriamanitra, ny fitiavanamana, ny fifaliana. Ko ampahireto izay Tompo amin'ny fiainana isan'andro ho kristianina mahatoky anao. Ary vavaka ho an'ny tokantrano misy anay, ho an'ny asa fivelomanay, ho amin'ny fitezana ny ankohonanay, ho an'ny namanay izay tianay sy tianay, ho amin'ny mpiarabelona aminay. Mivavaka izay Tompo. Samy ovanginao sy hotahinao izy rehetrarehetra. Andriamanitra be famindram-po ianao dia tehirizo izy ireny. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny tompona andraikitra amin'izany tanindrazana izany. Manomboka aty amin'ny siviboko tany, mpitondra isan-karazany isany ambaratonga na iza dia entinay ambavaka ny mpitondra fanjakana rehetra, ny mpanabe rehetra. Tompo fantatra efa mavesatra ny andraikiny araka ny teninao dia mivavaka izahay Tompo manampiny ny malagasy mpiray tanindrazana rehetra ianao mba hifamela, hifanatona, hifanampy amin'izao andro farany lalovana izao. Tsy homezana izao tontolo izao ny tanindrazanay, tsy homezana izao tontolo izao ny firenenay. Fampaherezo izay Tompo, izay kristianina izay mpino eo fahendrena mba ho modely ilay tahaka amin'ny fiainana isan'andro. Dia ataovy maharitra amin'ny fanarahana anao izay Jesoa. Amen.